ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirabatsika ry avako malala tratra ity alakamisy fahaefatra ambin'ny folo ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahaenina andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry rehilahin'Andriamanitra, mantsira izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharitana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanikena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Izaho mananalitra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanikena tsara teo anatrehan'i Pontio Pilato, mba ho tehirizina ho tsy hanatsiny amam-pondratra amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana mpanjaka ny mpanjaka sy tompony no tompo no aneo izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina, izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena, ho azy ireny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ry havana afatrafatra faraparany ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly an'i Timoty ity zara mofinaina ho antsika ity. Nanafatrafatra ny anjanany Paoly ny amin'ny hidravatra hitranga any aparany any, ary amin'ity eto am-pelantanantsika ity dia Paoly manao hoe anjaka eto amin'izao tontolo izao ny fitiavam-bola izay fototry ny ratsy rehetra. Dia satria hoy Paoly mikatsaka zany miroso amin'izany fitiavam-bola zany zao tontolo izao, fa ianao kosa dia miezah mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, fitiavana, finoana, faharetana sy fahalemem-panahy. Misy toetra manokana ry havako malala tokony ho ananan'ny mpino manoloana ny fitiavam-bolany izao tontolo izao. Tsy ny vola loatra ny raha tsy fantatry Paoly zany. Ny vola dia tahaka ny fitaovana rehetra ihany, tahaka ny fitaovana fampiasana andavanandro ihany ny vola, tahaka ny fitaovan-dakozia, tahaka ny fitaovana fampiasa, fitaovana tahaka ny fitaovana. Fa ny fitiavam-bola no manimba, zany hoe ny tsy fametrahana ny vola ho tahaka ny fitaovana, fa fametrahana ny vola ho toy ny indrandray azy ho toy ny Andriamanitra, satria izay dikany teny hoe mamoana Andriamanitra ny vola. Tsy ilay vola maha fitaovana azy loatra indrandray no katsahin'ny olona, fa ilay vola maha fahefana azy, ilay vola maha fitaovana entina manindry ny hafa, manimba ny hafa, tsy ilay vola maha fitaovana entina mifandray koa aza, fa ilay vola amina fitaovana entina mirehareha, fitaovana entina anatrarana tanjona tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Paoly manao hoe ianao dia antsiry zany toe-tsaina zany, antsiro ny fitiavam-bola, zany hoe ny fametrahana ny vola ho ambony sy tsara noho ny zavatra rehetra, ho tanjona, fa antsiro zany. Fa izao kosa no tokony ho toetranao Paoly, ho toetran'ny mpino, ho toetran'ny kristianina, dia izao miezah ianao mitady ny fahamarinana. Zany hoe ny fahamarinana dia isan'ny fitaovana hoentsika miatrika ny fitiavam-bola. Afatry Paoly hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia miezaka mitady zany fahamarinana izany. Ale fahamarinana tsy lafin'ny teorika loatra io, fa le fahamarinana tena izy, dikaiosune nampiasain'ny Paoly eo, le fahamarinana iainana, le fahamarinana izay
iainana amin'ny fiarahamonina, le fahamarinana amin'ny atao, le fahamarinana amin'ny varotra, le fahamarinana amin'ny fampirarahana amin'ny mpiasa, le fahamarinana ifampirarahan'ny firenena anankiroa, fahamarinana tsy isin'ny fifambakana, fahamarinana tsy isin'ny fitsara amin'ny tanila, fahamarinana amin'ny fanohitra amin'ny tsirariny. Zany rehetrany dia Paoly manao hoe zany ny tokony ho katsahy ny mpino. Voalohany indrindra de zao ny fahamarinana. Hitatsika eran-tany afaka malala fa manjaka be ny tsy fahamarinana. Manjaka ny tsy fahamarinana. Ny antony anjakan'ny tsy fahamarinana de satria be loatra ny fitiavan-tena. Ny fitiavan-tena no mahatonga ny olona miala amin'ny fahamarinana. Tsy afa-po ny olona amin'izay anjara men'Andriamanitra azy, na koa latsaka ao anatin'ny fitiavana tsy fitiavanamana de manjary tonga ho azy midify na mirona makany amin'ny tsy fahamarinana. Ny mpino de afaka malala ny kristianina de afaran'ny Paoly fa ambasadaurin'ny fahamarinana izy. Zany hoe am'izay ataony de marina izy. Tsy de mora loatra am'izao andro antsika zao ny miaina ny fahamarinana. Marary matetika zay mijoro amin'ny fahamarinana de matetika hiaran'ny fangiry firiana, hiaran'ny zavatra maro. Marary ianao satria lasa misy zavatra tsy maintsy aretanao, misy zavatra tsy maintsy miatra aminao ary ndray aza misy zavatra tsy maintsy afoinao no lay fahamarinana. Satria zavatra tsy rariny manjady aminao dia hiaran'ny tsy fahamarinana ianao de manjary ohatra hoe asain'ny olona mandoha vola mihoatra ny tokony andoavam-bola ianao, asain'ny olona miandro ora lavitra, andro maromaro mihoatra izay tokony ho andrasana ianao, asain'ny olona mananateraka dingana lavitra mihoatra anao zay dingana tokony atao satria zay lay tsy fahamarinana manjaka. Dia ndraindray ianao mametraka zavatra de songonan'ny olona rehetra ny atao taratasinao, songonan'ny olona rehetra ny atao taratasinao farany indrindra satria ny olona orinanao de mety nandeha tamin'ny tsy fahamarinana izy, fa ianao mandeha amin'ny fahamarinana de ny anao no miandry farany io. De marary zay lay ataontsika hoe fijoroana amin'ny fahamarinana zay. Zay mahatonga amin'ny Paoly mampahery ny hoe mafy any mijoro amin'ny fahamarinana, mahirifiry any mijoro amin'ny fahamarinana. Nefa tokony ho toe-panahina, tokony ho toetra ny mpino ny mijoro amin'ny fahamarinana. Dia ny faharoa zay ampianarin'ny Paoly tokony toetra ny mpino de afaka malala de asehony hoe manao hoe ianao de manosira ialao zany fitiavam-bolo zany fa ezao ny hitady ny fahamarinana. Fa ny faharoa de ezao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eusebe any ambaran'ny Paoly zany hoe vavaka, fifandraisana amin'Andriamanitra, fifatorana, fiainana mifandray, fiainam-panahy manana fiainam-bavaka. Zany hoe ny mpino de afaka malala de mikatsaka ny fahamarinana izy. Fa ny faharoa tokony ho toetrany de manana firaiketam-po amin'Andriamanitra izy. Zany hoe manana fiainam-bavaka izy. Tsy vitatsika ny mijoro amin'ny fahamarinana fa kivotsika ary mety reraka mihitsy hoe mpijoroana raha tsy manana fiainam-bavaka. Ny fiainam-bavaka no ahafahantsika manana hery mijoro ao anatiny zany fijoroana amin'ny fahamarinana zany. Jesosy ange betsaka ny fakapanany lalovana de zanak'Andriamanitra azy izy. Ary isan'izany fakapanany lalovan'i Jesosy zany ny fandavana ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka ny tenenan'ireo mpakafana taminy hoe midina ianao eny amin'ny hazo fijaliana io. Fa Jesosy kosa dia naharitra tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, naharitra tamin'ny fiainam-bavaka. Hitatsika Jesosy tao amin'ny tanimboly na ny zaridainan'ny Getsemane de nitolona tamin'ny-bavaka. Jesosy zay manana miaina ny fiainam-bavaka. De manome modely atsika ary Jesosy ny hoe ny ahafahantsika miatrika miady amin'ny fakapanahy de ny fiainam-bavaka. Ny fifandraisana mitohy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra radio koa ao anatiny. Izay no ahafahantsika manohitra ny tsy fahamarinana, manohitra ny fahalovana eto amin'ity zao tontolo zao ty de ny fiainam-bavaka. Hoy Paoly manao hoe fa ianao kosa
ry lehilahin'andriamanitra, ianao kosa ry kristianina, ianao kosa ry zanak'andriamanitra antsiro izay manaitra izao tontolo zao. Fa izao kosa mioreny ianao amin'ny toe-panairaka an'andriamanitra ary tadiavo ny fahamarinana. Fa ny fahatelo zay afaran'ny Paoly tokony eny mpino afako malala de ny finoana. Ny finoana miseho amin'ny endrika roa lay atao hoe finoana ampiasain'ny Paoly eo. Ny finoana voalohany de ilay finoana amin'ny lafiny maha-kristianina, zany hoe lay maha isikatsika zany, lay mino an'Andriamanitra, mino ny trinité, mino ny famelan-keloka, mino ny asan'ny fiangonana, mino ny asan'ny fanahy masina. Iny lay finoana izay tena zava-dehibe tokoa ny ananatsika azy fiazonana an'iny hoe za de kristianina, za de mpino, dia miazona an'iny finoana maha izy iny. Fa ny faharoa koa rehefa ko malala de ny finoana de milaza lay toetra mahatoky koa nefany, lay toetra mahatoky. Amin'ny teny hoe finoantsika de tsy lay lafin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany, fa raha miteny hoe pistis dia milaza koa nefany ilay toetra mahatoky, lay toetra mahatoky amin'ny zavatra atao, lay toetra mahatoky amin'ny fikasana rehetra atao. Mino ny fisian'Andriamanitra ianao, mino ny famelan-keloka ianao, mino ny fitiavan'Andriamanitra, zava-dehibe zay. Fa tokony ho ananao koa aterak'izay ny lafiny faharoa amin'ny finoana de lay toetra mahatoky. Zany hoe rehefa manangan-javatra de manangan-javatra amin'ny finoana. Tsy manangan-javatra rehefa miasa de miasa amin'ny finoana. Fa tsy hoe miasa de hoe io nge atao fotsiny fa io ve mo vita, na hoe io ve mo seny andramana aloha na hoe eny 8 eo apetraka amin'Andriamanitra fa de 8 eo zay vokatra. Tsy zay lay tian'ny Paoly tokony ho toetratsika, fa ny tokony ho toetratsika de zao manam-pinoana an'Andriamanitra ry zanaka fanamasina isika, manam-pinoana an'Andriamanitra isika, fa manam-pinoana koa amin'ny zavatra ataontsika. Olona manana finoana amin'ny zavatra zay ataony. Ary io ry afaka malala no anankiray tsy ampy amintsika kristianina. Mino ny fisian'Andriamanitra isika, fa tsy mahatoky ny zavatra ataontsika ety. Ndraindray hotsika manao eny apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa rehefa tsika manao hoe apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra de mieritreritra hoe Andriamanitra irery nanao lay izy, eny afaka tsy manao niny tsika de vitan'Andriamanitra zany rehefa tian'Andriamanitra atao. Fa raha ny fiainana kristianina de zao Jesosy tsy ny asa irery zany mihitsy, fa maniraka ny olona hiasa sy hanatantera-javatra izy. Noho zany de zao zava-dehibe ny fananana finoana eo am-panaovan-javatra. Raha manangan-trano anao de manana finoana fa vita. Raha ohatra ka miasa ianao de manana finoana fa vita. Raha mamboly anao de manana finoana fa izy vokatra. Zay no antony ametrahanao azy amin'Andriamanitra. Ny antony ametrahanao azy amin'Andriamanitra tsy hoe izy salasana hoe 8 eo Andriamanitra fa de zay mahasoa ataonao mazava ho azy fa afaka ny mpino rehetra zany. Fa ny antony ametrahanao azy amin'Andriamanitra dia ny anananao finoana hoe mba hitondranao le zavatra irinao amin'Andriamanitra. Tsisy antony tokony ambolenao na andevoahanao ny trano ka hisalasala hoe eny de 8 eo mo zany Andriamanitra na azo karama na tsy azo karama na tsy zay, fa ny hoe pistis ny hoe mino eto amin'ilay Saint Paoly de zao manana lay finoana maha izy azy atsika isika maha kristianina atsika, fa izao koa tena tokony ho toetratsika io finoana io amin'izay ataontsika olona mahatoky, olona mino an'Andriamanitra amin'ny zavatra zay ataony ka mino fa ety lay ataony. Ny zao tontolo zao nge be dehibe koa mihiry, misy hirany hoe manana finoana, fa finoana niza ary finoana inona? De ny atsika finoana an'Andriamanitra, fa izao rehefa mino an'Andriamanitra tsika de manjary mino fa ety lay zavatra atao, ahomby lay zavatra atao, amokatra lay fikasana tsara. Dio Paoly manao hoe ny reny volanao na ny kapitalanao tsy ny fitiavam-bola akory, fa ny kapitalanao de ny finoana, ny vavaka, ny fahamarinana. Zay no anetsikinao raha ohatra ka miatrika ny ady tsara ny finoana ianao, raha ohatra ka miezaka ianao miady tsara ny finoana dia ny ao anatinao de zao ny finoana de ny fiainam-bavaka. Magaga fa raha mamaky tsara ny epistily ny soatan'ny Paoly an'i Timoty tsika de 5 na 9 reo zavatra voalaza ireo de mazava tsara fa
maneo lay fiainana kristianina isan'andro, le fiainana kristianina zay ijoroana vavolombelona de tokony ho hita eo amintsika ireo lafiny zavatra enindreo de izao hoy izy manao hoe ny finoana. Fa ny fahaefatra zay resahan'ny Paoly hoe avako malala de izao ny fitiavana. Zavatra fahaefatra tokony ho ananany mpino ahafahany manohitra ny fitiavam-bola de ny fitiavana agape, zany hoe enao de tokony manana fitiavana. Tsy voatery ho anana ataontsika hoe zavatra zao tontolo zao ianao vao mahomby hoe za de tsia tahaka an'izao tontolo zao hoe raha tsy vorolanina daholo ny zavatra rehetra tsy mahomby. Fa i Paoly de manazava eto fa izao ny antoky ny fahombiazana, ny antoky ny sy ny fifaliana de izao ny fanananao fiainam-bavaka, ny fanananao finoana, fa izao koa ny fanananao fitiavana. Zany ny tokony ho katsahan'ny mpino ndiavako, fitiavana amin'ny fiainana isan'andro de olona manam-pitiavana an'Andriamanitra, manam-pitiavana namana. Ny lafiny materiela ny fitiavam-bola de manimba ny fitiavan'Andriamanitra zay ao anatintsika. Dia Paoly eto manantitrantitra manao hoe satria ianao mpanompon'Andriamanitra, satria ianao mpino de izao tokony ho hita ao aminao io fitiavan'Andriamanitra io. Ary ny fahadimy zay ambaran'ny Paoly de ny faharetana. Ny faharetana na ny fikirizana hypomonina moa ndre fandraisantsika atao mofinaina izy io, zany hoe lay fanekena hypo ambany monena moa ndre sahany eo meno toetra, zany hoe manaiky hotsindrina mihitsy ary zany, manaiky ho voatsindry, manaiky hiaritra ary mifono midika fandeferana zany, midika fanetreteny zany. De hoe Paoly manao hoe ny fitiavam-bola dia mifanohitra amin'ny hypomonenina, mifanohitra amin'ny amin'ny ataontsika hoe faharetana, amin'ny fikirizana. Matetika ny olona rehefa milona ao anatin'ny fitiavam-bola de tsy manam-paharetana izy fa tiany ho azo anatin'ny fotoana fohy daholo ny zavatra rehetra, no heveriny fa ny vola ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra. De mampianatra eto Paoly manao hoe tsy zany ny fiainan'ny mpino, fa ny fiainan'ny mpino de izao manam-paharetana izy amin'ny zavatra zay ataony, ary manaiky izy hiaritra aza. Raha ohatra ka misy zavatra mety ho manindry azy, misy herisetra nandray tsy zaka, de izao manana faharetana izy. Manana faharetana izy satria manana finoana, manana faharetana izy satria mitoetra amin'ny fitiavana, manana faharetana izy satria manana fiainam-bavaka, manana faharetana izy satria marina. Any amin'ny toetra fahadimy vao mipotra ny faharetana ny avako malala. Tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona mihitsy zany ny faharetana, fa efa ateraky ny fiainam-bavaka io, efa ateraky ny finoana io, efa ateraky ny fijoroana amin'ny fahamarinana io, de tonga ao ny faharetana. Faharetana zany efa toetra soa fahadimy amin'ny Paoly anafarany ny Timoty. Tsy avy hatrany de azon'ny olona mihitsy ny fahareta. Mora ny miteny hoe mahareta, fa mandrakariva ny olona rehefa tsy manam-pinoana de tsy maharitra izy. Rehefa tsy manam-pitiavana tsy mahavita miharitra, sy maharitra zany izy. Ary ny farany zay asehon'ny Paoly dia ny fahalemem-panahy. Ny fahalemem-panahy. Zany hoe lay fitandrona lay mahaolona ny olona, le fiezahana ametraka ny olona ho malemy, fametrahana le fiezahana tsy hanao herisetra, tsy handratra teny, tsy hanao teny mahery, le fiezahana ny olona olon'ny fosy ny fitiavana. Ohatsika hoe enina izy ireo, ary tena tandrify mihitsy amin'ny herinandro iainana. Ny andro fahafito moa iny amin'ny Paoly de tena andro manokana mihitsy, fa ro enina ireo hitatsika raha mamaky ny Kolosianina isika, Kolosianina toko fahatelo manomboka amin'ny 2:20, de Paoly miteny manao hoe hitafio ireto zavatra ireto, enina no isany, tahaka ny jiosy misolo akandro isan'andro, tahaka ny olona misolo akandro isan'andro, de misy fitafiana enina, ary fanimpito ny tenen'ny Paoly azy hoe ny fitiavana. Kolosianina toko fahatelo 2:20. De eto de izao satria Paoly miresaka ny fiainana isan'andro, tsy miresaka ny fiainam-panahy Paoly, zany hoe miresaka ny fiainan'ny olona ao anatin'ilay eninandro ao anatin'ny herinandro, ao anatin'le eninandro ao anatin'ny herinandro mantsy no anjakan'ny fitiavam-bola, anjakan'ny fitiavana ny lay toetra zay fahalovana midridridrida. Dia eto Paoly manao hoe isan'andro ianao zany,
dia indreo misy fitafina ndreo misy toetra takina aminao eniny izy ireo de zao aoka ianao anany zany toetra zany aoka ianao hitafo zany toetra zany mba hahafahanao mandresy ny toetra ratsiny zao tontolo zao avako malala miaina ao anatin'ny ataotsika hoe mondialisation tsika de hoe paoly manao hoe sady voafitaka no fitahana hitatsika ny mondialisation fa misy fitaka be debe tao anatiny ary anapitrisany anarivo ny tapitrisany olona voafitaka tao anatin'ny mondialisation be debe ny olona voafitaka ary mandraky tiany androany de betsaka ny olona voafitaka lay lafiny ataotsika hoe lay tsara kely no voizina foana fa lay lafiny ratsy tao anatiny de be mihitsy izay nahavoafitaka an'izao tontolo zao ary na de ny firenena matanjaka ara kehitriny dia na tsy aro voafitaka firenena vitsy ihany isaina amy ratsan-tanana tsy ampy amy ratsan-tanana anila akory aza raha misy de misy firenena telo na efatra no azo lazaina hoe tafavoaka tao anatin'ny aitsona hoe fanatontoloana fa ny akabiaza firenena rera de zao saika matiatoka daholo tao anatiny nanimba toe-tsaina nanimba fihavanana nanimba toe-karena nanimba lafin-javatra maro samy hafa tao anatin'ny fiainam-piarahamonina niteraka korontana niteraka fahotana fiparitahana fahasimban-javatra tsy azo eritreretina ekena fa nalalaka ny hoe afaka mivezivezy ny vola fa raha mivezivezy ny volan'iza no nivezivezy teto ambonin'ny tany ny volan'ny tany mahantra ve tsia raha afaka nivezivezy ny olona dia ny olon'iza no afaka nivezivezy ny olonany tany mahantra ve ny olonany tany mahantra tsy afaka nivezivezy fa vao mainka arizy voahity tao anatin'ny toerana nisy azy tao afaka hoe mondialisation de afaka mivezivezy ny olona fa tsy ny olona rehetra ka no afaka nivezivezy fa ny olombitsy zay avy amina firenena matanjaka ihany afaka mivezivezy ny kapitala sy ny vola fa tsy ny vola rehetra no afaka mivezivezy fa ny volany matanjaka ihany afaka mivezivezy ny etam-bahitra fa tsy ny etam-bahitra rehetra no afaka nivezivezy fa ny etam-bahitra ny tany matanjaka sy ihany fa ny tany mandra de tavela tao ihany ny entany afaka matsiaro tahaky ny tanana lehibe ray zao tontolo zao de zao ny teny anankiraina anakiroa ihany ny tena mivezivezy amin'ny teny itenenana maneran-tany fa saika potika ary voatsindry avokoa ny teny firenena madinika rehetra izay voalaza afaka mivezivezy ny kolotsaina tsy ny kolotsainy firenena rehetra koa no afaka mivezivezy vokatry ny mondialisation fa ny kolotsaina ny tany matanjaka ihany ary de vao mainka eza potika sy takona ny kolotsainany tany matra be debe no ahitantsika hoe mizao andrina antsika sao dia na tsy ary voafitaka sy namita tena ny olombelona satria namita tena ny olombelona dia latsaka atao anatin'zany fototry zany ny fitiavam-bola arantsika fa ny tao ambadiky ny mondialisation de zao tombotsoa de vola de hoe paoly manao hoe ry kristiana ina ny fitaovana hoe tsika miatrika an'zany zany tsy fahamarinana zay efa mitranga ao ambadiky ny fanatontoloana izany io efa mbiakody efa iainantsika isan'andro io efa iainantsika isan'andro io ary indrandray aza fanimba ao anatin'io fanatontoloana io ny sampino dia paoly eto manazava manao hoe tatano tsara ara ny fiainanao ny fitaovana hoentinao mitantana ny fiainanao anatin'io fahalovana io de io ambarany paoly io de zao aoka ianao hitady ny fahamarinana ny fiainam-bavaka ny finoana ny fitiavana ny faharetana amy zavatra atao sy ny finoana ary ny fahalemem-pana ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa be famindrampo ianao fantatrao ny olana sedrainay ankehitriny ny fiparitahan'ny fahalovana ny tsy fahamarinana ary tozary miravoravo tanana izay pino sy fiangonana manoloana ny fiparitahan'ny zavatra tsy mety eto anivon'izao tontolo zao to matsiaro ho kely iry zahay misaotra tompo fa manome toky anay ianao fa ady ny fijoroana vavolombelona afatrao ny hoe miady ny ady tsara ny finoana tsy mahazo kivy izahay mba tsy paritahan'ny faharatsiny eto am'izao tontolo zao tsy mahazo ketraky izahay mba tsy anjakan'ny fahalovana eto am'izao tontolo zao de omenao anay ny fiadiana tsara indrindra ny fiarova tena tsara indrindra
de ny fahamarinana, ny fiainam-bavaka sy fifikirana aminao, ny finoana sy ny fitiavana, faharetana ary ny fahalemem-panahy. Tompo, tsy hanananay amaha olombelona amy tafinofo anay zany, fa asan'ny fanahinao masina teraky ny famelan-keloka natolotrao anay tanao lany Jesoa, de mitoera ty anatinay tompo. Aoka hanananay zany toetra zany, amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny fijoroanay vavolombelona, hainay ny aka ny toetranao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarihany fanahinao masina, ka sady malemy fanahy zay no mijoro amin'ny fahamarinana, sady manam-pitiavana zay no maharitra, ary manam-pinoana zay ary mifikitra mivavaka. Hainay ny mandanja ireo toetra ireo zay tianao iainanay. Mivavaka zay tompo ary ho an'ny firenenay, ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ireo mpanabe, ho an'ireo vahoaka miatrika zavatsarotra any ambany vohitra, ho an'ny fandriampahalemana. Tompo, mivavaka zay amy ty ora sy fotoana ity, jereo amin'indra fonao ny tanindrazanay, jereo amin'indra fonao ny isa tokantrano, jereo amin'indra fonao mpino tsirairay avy. Omeo zany toetra zany. Azaveranao latsaka ao anatin'ny fakahalana amin'ny fanohitra amin'ny fitiavana. Azaveranao ho latsaka ao anatin'ny fahalainana ara-panahy, fantsirana anao Andriamanitra mifanohitra amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Azaveranao latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena mifanohitra amin'ny fahamarinana takinao. Azaveranao irona amin'ny fisalasalana sy ny firehareana mifanohitra amin'ny fitiavana sy ny finoana. Azaveranao olona mora kivy na mora mangatsika hifanohitra amin'ny faharetana tadiavinao, ary azaveranao olona masika tsy azo hifandraisana hifanohitra amin'ny fahalemem-panahy takiny ny teninao. Tafio anay tompo zany toetra soa zany, mba ho fitaovana eo ampelantananao zahay, de ho fanasina sy ho fahazavana am'izay rehetra andehananay. De mitahianay Jesoa, omeo herim-panahy zahay, satria efa meno fanahy mahery fa tsy fanahosa. Ao aminao Jesoa no ametrahana ny fiainanay sy izany vavaka izany. Amen.